raha somary iverenana kely kosa ny alina iraika amin'ny telopolo desambra dia tsy vitsy ireo ny safidy ny fety tany amin'ireo trano fandraisana lanonana samihafa. Maro koa anefa noho ny lanonana atao an-tokantrano tao ka niaran'ny andry ny taom-baovao teny an-dalana ihany koa ny sasany niaraka tamin'ireo namana sy fianakaviana ihany koa. Fanadihadiana mety ny Vergislin sy Mamy Rasoanefo. Tao anatin'ny filamenana tanteraka no niandrasana vahoaka malagasy ny taona vaovao 2024. Nandritry ny alina iraika amin'ny telopolo desambra 2024 dia tomefiolona ny toerana izay fanaovana filanonana teto Antananarivo. Toa ihany koa ny teny an-dalana rehetra teny, na teny Analakely, na ny manodidina an'Antananarivo toy ny teto Sabotsynamehana dia samy nanana ny fomba niandrasan'ny andro ny androany voalohan'ny volana janoary ny tsirairay. Na dia tsapa ary fa somary tsy dia nasarika olona loatra ny teny Akalamanjana dia nisy ihany ireo nisafidy niaraka tamin'ny namana teny rehetra teny namarana ny taona 2024. Tsy vitsy koa anefa ireo tokantrano izay nikarakara lanonana tsotsotra ho fiaraha-mikorana iandrasana amin'ny figadonan'ny taona vaovao. Raha ny teto Andrenivohitra manokana dia tsara tokoa ny alina iraika amin'ny telopolo desambra iny raha ny toetrandro ny resahany ka nahavitan'ny fianakaviana maro nanomana korana ho fiandrasana ny taona 2024.